يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin'ny anaran'Andriamanitra lehibe fiantrana lehibe indrafo. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ilazany tsy ampisaina amin'ireo olona ireo hoe iza no nampivily azy ireo tamin'ny fitodiany izay efa nitodian'izy ireo teo aloha. Lazao azy ireo, an'Andriamanitra avokoa ny antsinanana sy ny andrefana, mitaridarana ny olona amin'ny sitrapony amin'ny lalana mahitsy izy. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Toy izany ihany koa nanaovana ianareo vahoaka mendrika mba hijoroanareo vavolombelona fitaratra eo anatrehan'ny olona sy hijoroan'ilay iraka vavolombelona ho anareo, ary tsy misy antony hafa na maritana ny fitodiana izay nomenao asina tokoa afa-tsy ny hahafahanay manavaka ireo izay manaradia ilay iraka amin'ireo izay miasa ravelatsia aminy. Eny, vesatra lehibe tokoa izany, afa-tsy tamin'ireo izay nampahitsian'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tsy hanary velively ny valosoan'ny finoanareo. Amafisina fa Andriamanitra dia be fangorahana sy be indrafo amin'ny olombelona. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Efa hitanetiko ianao ny andrandran'ny lanitra, ka dia nataony eny nampitodika anao tany amin'ny fitodiana, ankasitrahanao. Koa atodio hifanandrify amin'ilay tranomasina fiankofana an'Andriamanitra nitavanao. Ka na aiza no misy anareo dia atodio hifanandrify amin'ny hatrany ny tavanareo. Ary amafisina, fa ireo izay nomena ny rakotsoratra dia mahafantatra tokoa fa izany ny fahamarinana avy amin'ny tompo sanariny izy ireo, ary tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay ataon'izy ireo rehetra. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kanefa na dia ampiseho amin'ireo izay nomena ny rakotsotra ireo mpofamantarana rehetra azy ianao, dia tsy hanaraka ny fitodianao velively izy ireo, ary tsy ianao ihany koa anefa no tokony hanaraka ny fitodiany. Fa na ny andaniny amin'izy ireo aza tsy manaraka ny fitodian'ny ankilany, fa raha nanaraka ny sitrapon'izy ireo ianao, taorian'ny nahazoanao ny fahalalana
dia lazaiko marimarina aminao fa isan'ny rompano ny tsirariny ianao. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Fa ireo izay nomenay ny rakotsoratra dia mahafantatra tsara izany toy ny fahafantaran'izy ireo ny zanany, kanefa misy andiany amin'izy ireny tena manafina ny fahamarinana na dia mahafantatra izany aza. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Ny fahamarinana dia avy amin'ny tompo sanarinao, ka oka mihitsy ianao mba tsy ho isan'ireo mpisalasala. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ny tsirairay manana ny fitodiany ary dia any izy no mitodika, ka aoka ianareo hifaninana amin'ny fanaova-tsoa na aiza misy anareo dia ho tantanin'Andriamanitra ho any aminy avokoa ianareo rehetra. Amafisina fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Ary na aiza alehanao dia adodo hifanandrify amin'ny tranomasina fiankofana amin'Andriamanitra ny tavanao. Izany tokoa ny fahamarinana avy amin'ny tompo sanarinao, ary tsy misy miafina amin'Andriamanitra izay ataonareo rehetra. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Ary na aiza alehanao dia adodo hifanandrify amin'ilay tranomasina fiankofana amin'Andriamanitra ny tavanao, ary na aiza misy anareo dia adodo hifanandrify aminy ny tavanareo mba tsy hisiany fitsikaran'olon-kafa anareo afa-tsy ireo mpanao tsirariny amin'izy ireny. Rehefa aza matahotra azy ireny ianareo, fa izao no aoka atahoranareo mba hanomezako sesirano anareo ny fahasoavako, ka izoronareo amin'ny lala marina. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Tahaka nandefasana iraka avy taminareo ihany, mba ilaza aminareo ireo porofamantarana avy aminay, anaty ny fitondrantenanareo, ampianatra anareo ny rakotsoratra sy ny fahendrena, ary koa ampianatra anareo izay mbola tsy fantatrareo. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Aoka ianareo ahatsiaro mandrakariva, mba ahatsiarovako anareo, misaory ahy ianareo, fa azafiny tsy fankasitrahana. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ianareo mpino, manao anatena amin'ny faharetana sy ny fafaka fanompony ianareo. Amafisina fa Andriamanitra dia momba mandrakariva ireo manam-paharetana. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Aza lazainareo toy ny maty rehetra izay namono ny ainy tamin'ny lalan'Andriamanitra, fa raha ny marina dia velona izy ireny, fa saingy tsy mahatsapa izany ianareo. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. Fa izahay dia tsy maintsy mampandalo fitsapana anareo amin'ny teboteby, anoanana, fianan-karena sy ny olona ary ny vokatra. Koa ilazao vaovao mahafaly ireo manam-paharetana. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dia ireo izay ratra-pahoriana ka miteny manao hoe eny, izahay dia an'Andriamanitra ary any aminy no iverenanay. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Izy ireo indrindra no azo ny fitahiana sy ny famindrapo avy amin'ny tompo sanahariny, ary izy ireo no misotra amin'ny lalamariny. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Amafisina fa ny tendrombohitra Safa sy Marwa dia anisan'ny rotorana masina maneho ny fanevan'Andriamanitra, ka na iza mivahiny any amin'ilay trano masina na koa manao fivanianana tsy ara-potoana dia tsy misy tsindra mivezivezy eo aniran'izy roa. Ary na iza manao asa soa mihoatra ny sitrapo dia Andriamanitra no mahay mankasitraka indrindra sy mahalala ny zavatra rehetra. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Amafisina fa ireo izay manafina ny fanazavana sy ny taridalana nampidininay taorian'ny nampahafantarana izany ny olombelona izay tao anatin'ilay rakotsoratra, dia izy ireny indrindra no iaran'ny ozon'Andriamanitra sy ny ozon'ireo mpanozona. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Afa-tsy ireo izay nibebaka sy nanitsy tena ary nanambara ampahibe maso ny fahamarinana, izy ireny dia azo famelan-keloka avy amiko, ary izao ny mpamela heloka sy mpamindra fo. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Fa ireo izay tsy niny kosa ary nitosony fahafatesana tao anatin'ny tsy finoany, izy ireny no iaran'ny ozon'Andriamanitra sy ireo anjely ary ny olombelona rehetra. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Hiditra ho mandrakizay izy ireo ary tsisy fanalefahan-tsazy na fitsonjovana ho azy ireny mihitsy. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ary ny Andriamanitra ireo dia Andriamanitra tokana, tsy misy Andriamanitra hafa-tsy izy, lehibe fiantrana, lehibe indra fo. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Amafisina, fatao anatin'ny fahariana ny lanitra sy ny tany manontolo, ny fifandimbiasan'ny alina sy ny andro, ireo sambo izay mikorisana ambony ranomasina, ka manome fahasoavana ny olombelona, ny ranon'olana izay rotsak'Andriamanitra avy any an-danitra, izay mamelona ny tany taorian'ny nakarakaina azy, ary dia mivelona sy miriria ao amin'ny avokoa ireo zava-manan'aina rehetra, ny fiovaovan'ny ny fitsokan'ny rivotra, ary ny rahona amin'ny tanjozotra manao ny asany eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany, dia tena porofo famantarana ho an'ireo vahoaka mampiasa ny fisainany. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ary misy amin'ny olombelona no mare tompo hafa ankoatran'Andriamanitra, no sady tia azy ireny toy ny fitiavana an'Andriamanitra, fa ireo mpino kosa dia tena manam-pitiavana lehibe tokoa an'Andriamanitra, ary mba fantatry ireo mpanao ny tsirariny, fa raha vantany mahita ny famaizana izy ireny dia ho resy lahatra, fa n'Andriamanitra ny hery rehetra, ary atsapa fa mahery vaika ny famaizan'Andriamanitra. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Rehefa eo ampahitana ny famaizana izy rehetra, dia ampiara-teny ireo mpitarika amin'ireo mpanaraka azy, ary dia ho tapaka eo ny fifandraisana matotra nisy teo amin'izy ireo. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ka ilaza ireo izay notarihana hoe raha nahana fotoana fimonja niverena tany ambonin'ny tany izahay, dia mba niataka lavitra azy ireo tahaka izao iatahany anay izao ihany koa. Toy izany no anehoan'Andriamanitra azy ireny ny asany, fa nenenana mafy no miantra aminy, ary izy ireo dia tsy hivoaka ny afo be intsony. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ry olombelona, mihinana ianareo amin'ireo izay fihinana sy ny tsara misy eny ambonin'ny tany, ary aoka ianareo mba tsy hanaraka ny famindran'ny Satana, fa fahavalonareo miharihary izy. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Tsy mampirisika anareo afa-tsy amin'ny faharatsiana sy ny fahavitavitana i Satana, ary ny fitenena izay tsy fantatrareo mikasika an'Andriamanitra. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ary lazaina amin'izy ireo, areo izay nampidin'Andriamanitra, dia namaly izy ireo, tsia, izay anie manaraka izay fomba nataon'ireo raibenay, na dia tsy ampy fisainana aza sady tsy mizotra tamin'ny lalamarina ireo raiben'izy ireo. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم
بكم عمي فهم لا يعقلون. Ireo tsipino dia azo oharina amin'izay olona mahita ny hafa eo ambava-loza, mika mba hanavitra azy, tsy mandray nefa ilay olona raha tsy antso sy fioram-monja mifangaro. Marenina, mona, jambaka tsy mandefa fisainana izy ireny. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Fa ianareo mpino, aoka ianareo hihinana amin'ireo sakafo tsara sady madio, izay anjara-pivelomana nomenay ianareo, ary aoka ianareo hisaotra an'Andriamanitra, raha toa ka izy irery ihany no tomponareo. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Amafisina fa Andriamanitra dia nampifady anareo ireo biby mato azy, ny rà, ny nankisoa, sy ireo voalenta nangatahina tamin'ny hafa ankoatran'Andriamanitra. Fa izay voatery nandray izany kosa, tsy noho ny fanoherana na fioram-pefy, dia tsy misy fahotana ho azy, fa Andriamanitra dia mpamela heloka sy be-indra foana. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Fa ireo izay manafina izay nampidinin'Andriamanitra avy eo amin'ilay rakotsoratra kosa, ary manakalo izany amin'ny zavatra mora vidy, dia tsy mihinana afa-tsy afo ny kibony, ary Andriamanitra dia tsy hitenina inona na inona amin'izy ireny amin'ny andro fitsanganana, no sady tsy hanatsara azy ireny ihany koa, fa famaizana feno fanahintainana no miandry azy. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Izy ireo indrindra ny olona nanakalo ny lalamarina tamin'ny fahaverizana, ary nanakalo ihany koa ny famelan-keloka tamin'ny famaizana, ka ahoana no azakan'izy ireny ny avobe? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Izany no natonga n'Andriamanitra nampidina tamim-pahamarinana ilay rakotsoratra, ary amafisina fa ireo izay maneho ny tsy fitovian-kevitra amin'izay raketin'ilay rakotsoratra dia efa nisitaka lavitra. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Tsy midika ny fitodian'ny tavanareo any antsinanana sy ny andrefana akory ny hatsarana, fa ny tena hatsarana dia ao amin'izay mino an'Andriamanitra ny andro farany, ireo anjely,
ny rakotsoratra, ireo mpaminany sy izay nafoy ny fananany noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Ho an'ireo akaiky azy, ireo kamboty, ireo malahelo, ireo mpandeha vatsy, ireo mpangataka, sy ho an'ny famotsorana andevo, ary hatsarana ihany koa ny fanatanterana ny vavaka fanompoana, ny fanomezana ny arena fiantrana, ary ny fanatotosana izay nampanantenainy raha nampananteny izy ireo manam-paharetana manoloana ny sarotra sy ny voina ary fatra-pahasarotana. Izy ireny no tena olo-marina, ary izy ireny ihany koa no tena fatra-pitandrina. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ianareo mpino, voasoratra sy voadidy ho anareo ny valikeloka momba ny vono olona, ny olonafaka ho an'ny olonafaka, ny andevo ho an'ny andevo, ny vehivavy ho an'ny vehivavy. Fa izay nahazo famelana avy tamin'ny rahalahiny dia tokony hanonitra izany fahasoavana izany, ary manantanteraka izany mipahatsarana. Izany dia fanalefahana sy famindrapo avy amin'ny tompo sanarinareo, fa izay mbola mitsangam-pahavalorian'izany kosa dia miandry azy ny famaizana feno fanaintainana. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ary amin'ny valikeloka dia misy fitandrovana ny aina ry matsilo saina, izany dia ny ahatonga anareo fatra-pitandrina. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Voasoratra sy voadidy ho anareo, fa rehefa eo ambavahoana ny fahafatesana ny iray aminareo, ka raha namela reny izy, dia tokony hametraka hafatra mipahamendrehana ho an'ireo ray aman-dreny sy ireo izay akaiky azy. Izany dia didy masina ho an'ireo votom-pinoana. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Fa izay mamadika izany aorian'andrenesany azy, dia tsy ho an'izany fahotana teraka izany raha tsy ho an'izay namadika azy. Eny, Andriamanitra no mandresy mahalala ny zavatra rehetra. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Fa na iza amin'ireo mpandova manana ny fiangarana na ny fahatosoan'ny mpanafatra, ka nifandamina izy ireo araka ny tokony ho izy, dia tsy misy fahotana ho azy akory izany. Eny, Andriamanitra no mpamela heloka sy be-indra fo. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ripino, voasoratra sy voadidy ho anareo ny fifehezana, tahaka ny nandidina izany tamin'ireo vahoaka tany alohanareo, mba hahatonga anareo vontom-pinoana. Mandritra ny andro maromaro voaisa no hanatanterahana ny fifehezana, koa raha misy aminareo marary
na ny ampandehanana lavitra ka tsy nahavita ny fiehy dia tsy maintsy manonotra izany amin'ny andro mitovy isa aminy. Fa ho an'ireo izay tsy afaka manatanteraka izany kosa noho ny antony tsy azo anoharana dia onerany amin'ny fampisakafoanana mahantra iray. Fa izay manao somehoatra izany an-tsitrapo dia fahasoavana ho azy izany, fa ny fifehezana no tsara ho anareo raha mba fantatrareo. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ny volana Ramadany no nampidinana ny Korany, taridalana ho an'ny olombelona sy fanazavana ny lalamarina ary ho fanavahana. Ka izay eo an-toerana aminareo mandritra izany volana izany dia aoka izy ifehy. Fa ireo izay marary na koa ny ampandehanana lavitra dia tsy maintsy manolo izany araka anisan'ny andro tsy vitany amin'ny andro manaraka. Mikendry fahamorana ho anareo Andriamanitra fa tsy mitady fahasarotana ho anareo velively. Ary aoka ho finoinareo ny isan'ny andro takiana ary dieraonareo ny alebian'Andriamanitra tamin'ny nanitsiny anareo mba hahatonga anareo hankasitraka. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ary raha manontany anao ny amiko ireo mpanompoko dia lazao azy ireo hoe amafisiko fa izao dia akaiky tokoa mamaly ny antson'ireo mpitalao aho raha miantso ahy izy. Koa aoka izy ireny anaiky sino ahy mba hizoran'izy ireo amin'ny lalan'ny fahitsiana. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Nomena lalana andry amin'ireo vehivavy vadinareo ianareo, nialon'ireo andro fifehezana. Izy ireny mantsy dia fitafy ho anareo, ary ianareo ihany koa fitafy ho azy ireny. Fantatr'Andriamanitra fa ianareo dia manimba ny tenanareo, kanefa nandray ny fibebahanareo izy, ary namela ny helokareo. Ankehitriny kosa dia mahazo mandry amin'ny vadinareo ianareo, ary tanterao ny didiny soratan'Andriamanitra ho anareo. Ary aoka ianareo hihinana sy hisotro, mandra-pahafahanareo manavaka amin'ny kofehy fotsy amin'ny kofehy mainty, aorian'ny mangiran-dratsy. Ary dia totosaony ny fifehezana mandra-pahatonga ny alina, ary aoka ianareo tsy handry aminy, mandritra ny fotoana itokananareo monina ao amin'ny trano fiankofana. Izany no fipetranapetrак'Andriamanitra, ka aza manakaiky azy ianareo. Toy izany no ampisehoan'Andriamanitra ny famantarana avy aminy, mba hahatonga azy ireo vontom-pinoana. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
الأحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ary ianareo tsy hifampinana ny renanareo amin'ny tsirariny, na koa manome izany anaovana kolikoly amin'ny mpitsara, mba hitsetsefanareo amin'ny tsirariny ny ampahany amin'ny fananan'olona, kanefa ianareo dia mahafantatra izany. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Manontany ianao ny amin'ny tsinam-bolan'izy ireo, ka lazao azy. Izany dia natao famantarana andro ho an'ny olombelona sy ny andro ny fivanianana masina, ary tsy midika tsarana fidiranareo ny trano avy ao an-damosiny, fa ny hatsarana dia amin'izay mitandrina sy miditra ny trano avy ao am-baravarany, ary aoka ianareo atahotra an'Andriamanitra mba hatafitanareo. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ary mirotsahana ady ianareo amin'ny lalan'Andriamanitra, manohitra ireo izay mandringana anareo, kanefa aoka ianareo tsy hetraketraka. Amafisina fa Andriamanitra dia tsy mitiry ireo izay mpihetraketraka. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Vonoina aiza na aiza hahatranareo azy ireo, ary hoe amin'izay nandroany ianareo ihany koa. Fa ny fanakorontanana dia mbola ratsy mihoatra ny famonoana ho faty. Ao kanefa ianareo tsy hifamono amin'izy ireo eo amin'ny fatr'ilay tranomasina fiankofana, raha tsy hoe mandringana anareo any izy ireo. Fa raha mandringana anareo any kosa izy ireo, dia valio arak'izany. Toy izany ny valiny sahaza ireo tsy mpino. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Fa raha mitsahatra kosa izy ireo, dia mafisina, fa Andriamanitra no mpamela heloka sy mpihindrafo. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Ary vonoa izy ireny mba tsy hampisy korontana, ka hahatonga ny fivavahana ho an'Andriamanitra irery. Fa raha mitsahatra amin'izany kosa izy ireo, dia tsy hisy fankahalana afa-tsy amin'ireo mpanao ny tsirariny. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Ny volana masina amin'ny volana masina, ary ireo zavatra masina dia mitaky valonkeloka, ka na iza manohitra anareo, dia mitsangana nohitra azy, tahaka ny nanohirana ianareo, kanefa aoka ianareo atahotra an'Andriamanitra, ary fantaronareo, fa Andriamanitra dia momba mandrakariva ireo fontom-pinoana. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Aoka ianareo hanao fandanina amin'ny lalan'Andriamanitra, ary aza mandefa ny tananareo any amin'ny fahampotehana, fa manaova ny soa, satria Andriamanitra tia ireo mpanao soa. وأتموا الحج والعمرة لله
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ary vitao tanteraka ao Andriamanitra ny fifaninana masina ara-potoana hajj sy ny tsy ara-potoana omra, fa raha misy tsy tomombana kosa dia manomeza sorona tsotra arak'izay azo atao. Aoka ianareo tsy hanaratra ny volondohanareo raha tsy efa tonga eny amin'ny toeran'ny sorona ny fanomezana, fa ho an'izay marary aminareo kosa na koa misy ratra eo amin'ny faritry ny lohany ka tsy niaratra dia tokony hanonitra izany amin'ny alalan'ny fifehezana na fanomezana na sorona. Fa rehefa milamina kosa ianareo taorian'izany ho an'izay tavaverina amin'ny fiainana mahazatra taorian'ny fahavitahan'ny fivanianana tsy ara-potoana ka eo am-piandrasana ny fivanianana ara-potoana dia tokony hanome sorona tsotra izy ireo arak'izay azony atao. Fa ho an'izay tsy nahita izany dia tokony mifehy 3 andro mandritra ny fivanianana ara-potoana ary mifehy 7 andro rehefa tavaverina ny aminy. Izany dia 10 andro feno. Izany rehetra izany dia ho an'ireo tsy manana fianakaviana monina manodidina ilay tranomasina fiankohofana. Kanefa aoka ianareo atahotra n'Andriamanitra ary fantaronareo fa Andriamanitra dia mahafisazy. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ny fivanianana masina dia atao amin'ireo volana efa fantatra, ka ho an'izay nanapa-kevitra ny hanatanteraka izany ao anatin'ireo volana ireo dia tsy tokony hanao firaisana ranofo na koa fiteny tsy mendrika, indrindra ny fifamaliana mandritra ny fivanianana masina. Ary izay tsara ataonareo dia fantatr'Andriamanitra avokoa, ary mitondra vatsy ianareo amafisina, fa ny vatsy tsara indrindra dia ny fahatahorana n'Andriamanitra, ka aoka ianareo atahotra iry matsilo saina. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Tsy misy sino anareo akory ny mikatsaka fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tombo sanarinareo, fa rehefa tafavory eo amin'ny tany Arafa ianareo dia mahatsiarovana eo amin'ilay toerana masina, mankataha aminy ianareo tahaka ny nitarianareo amin'ny lalamarina, na dia isan'ireo velalana aza ianareo talohan'izany. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ary aoka ianareo irohotra amin'ny toerana izay irohotan'ny olona ary mankataha famelan-keloka amin'Andriamanitra amafisina, fa Andriamanitra no mpamela heloka sy be indra fo. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Ary rehefa totosanareo ireo fomba mampanao voatondro ireo, dia aoka ianareo ahatsiaro idiran'Andriamanitra, toy ny fahatsiarovanareo ireo rainareo, na mihoatra izany aza. Misy amin'ny olona no miteny manao hoe: Tombo-Zanaharinay ô, omeo anay aty an-tany ny anjaranay, fa izany olona izany dia tsy hanana anjara velively ankoatra. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ary misy amin'izy ireny no mitaloha toy izao: Tombo-Zanaharinay ô, omeo fahasoavana izahay ety an-tany, ary omeo fahasoavana ihany koa any ankoatra, ary ovy amin'ny famaizan'ny afo be izahay. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Izy ireny no azo anjara amin'izay asa nataony, fa aingam-pizaran'Andriamanitra. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ary aoka ianareo ahatsiaro an'Andriamanitra mandritra ny andro voaisa, fa ho an'izay fatra-pitandrina, tsy misy tsino ho azy raha maika hiverina tao anatin'ny 2 andro izy, ary tsy misy tsino ho azy ihany koa raha tratra aorian'izany. Ary aoka ianareo atahotra an'Andriamanitra, ka fantaro fa tsy maintsy any aminy no mbola hanangonana anareo. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Ary misy amin'ny olona no mahasarika anao ny fiteniny mahakasika ny fiainana-tany, ary mbola mandray an'Andriamanitra ho vavolombelona amin'izay ao am-pony izy, kanefa izy indrindra no masika lianady. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Koa raha vao midify izy, dia manao izay ampihely fanimbana ety an-tany, ka hanapotika ny fambolena sy ny biby fiompy, fa Andriamanitra tsy mankasitraka ny fanimbana. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Ary raha lazaina izy, matahoran'Andriamanitra ianao, nefa ny fanambonitena vokatry ny fahotana no nibahana tao aminy, ka ny afo be no sahaza azy, izany ka fitoerana ratsy. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Ary misy amin'ny olombelona no mahafoy ny ainy mba ho fikatsahana ny hafalian'Andriamanitra, eny, mangoraka ireo mpanompo ny Andriamanitra. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ianareo mpino, aoka ianareo hiditra amin'ny fanoloran-tena tanteraka, ary izay manaraka ny famindran'ny Satana, satria fahavalo miseho lany ho anareo izy. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Fa raha solavaka kosa ianareo, taorian'ny nahatongavan'ireo porofo mazava teo aminareo, dia fantaro fa Andriamanitra dia tsy toa sy mpifahendrena.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Inona no andrasan'izy ireo? Raha tsy izany dia ho tonga any aminy ao anaty andian-drahona miaraka amin'ireo anjely ny kapok'Andriamanitra ka ho totosany ny raharaha, kanefa ny amin'Andriamanitra ihany no hitondrana ny raharaha rehetra. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Anontany ireo zanak'Israely, firifiry ireo fahagagana nasehona azy ireny, fa izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra taorian'ny nandrotsahany izany, dia tadidio fa mafy ny sazan'Andriamanitra. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Natsaraina teo mason'ireo tsipino ny fiainana an-tany, ka dia mandresy ireo pino izy ireo, kanefa ireo izay vontom-ponoana kosa dia ho ambonin'izy ireny amin'ny andro fitsanganana, fa Andriamanitra dia manome anjara-pivelomana tsy tambo isaina ho an'ny olona izay ankasitrahany. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Tany am-piandohana dia vahoaka tokana ihany ny olombelona, ka dia nalefan'Andriamanitra ireo mpaminany mba hitory ny vaovao mahafaly sy hampitandrina ny olona, ka dia nampidin'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireny ihany koa ny rakotsoratra mirakitra ny fahamarinana mba hitsarany ny samy olombelona tamin'izay nampifandolana azy ireny, ary tsy hisy ifandolana ny amin'izany afa-tsy ireo izay nomena azy taorian'ny fahatongavan'ny fanazavana noho ny ara-tsi-panahy nisy teo amin'ny samy izy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia notarihiny tamin'ny lalamarina ireo mpino, raha mbola nifandolana ny amin'izany izy ireo, fa Andriamanitra no mitarika izay ankasitrahany ho amin'ny alalan'ny fahitsiana. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Mihevitra ny hiditra paradisa vai ianareo, ka tsy handalo fisedrana tahaka ireo vahoaka tany alohanareo. Ny anjady tamin'izy ireny avokoa mantsy ny loza amin'ny natambo, ka tena voadona tokoa izy ireo, ary nahatonga ilay irak'Andriamanitra sy ireo mpanaradia azy nametra-panontaniana hoe raha oviana ihany no tonga ny famonjen'Andriamanitra, moa fa tsy fambi akaiky ny famonjen'Andriamanitra. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Manontany anao izy ireo, amin'inona no tokony andanian'izy ireo ny arenany? Koa lazao azy ireo, izay mety ho tsara no andanianareo izany, ho an'ny ray aman-dreny, ireo izay akaiky anareo, ireo kamboty, ireo mahantra, ary ireo mpandeha lavitra sahirana, ary izay mety ho soa ataonareo dia mafisina, fa ain'Andriamanitra avokoa izany. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Voasoratra sy voadido anareo ny fifandonana nady, ary izany dia hankala ianareo. Fa indraindray misy aminareo mankala zavatra iray, kanefa mahasoa anareo izany. Ary indraindray koa misy aminareo tia zavatra iray, nefa manimba anareo izany. Andriamanitra no mahay, fa ianareo kosa tsy mahay na inona na inona. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Manontany anao izy ireo ny amin'ny fifandonana nady ao anatin'ilay volana masina. Koa lazao azy ireo hoe fahotana lehibe tokoa ny fifandonana nady mandritra izany, kanefa lehibe mihoatra izany kosa ny fanakanana ny olona amin'ny lalan'Andriamanitra sy ny fanaovana tsinotsinona azy, na ilay trano fiankofana masina sy ny fanaovan-tsesitany ny olona ao aminy. Ary ny fanakorontanana koa dia lehibe mihoatra ny famonoana olona, ary tsy hitsahatra ny andringana anareo izy ireny, mandra-piaranareo amin'ny fomba mpivavahanareo. Raha vao afaka manao izany izy ireo, ka na iza miala amin'ny finoany aminareo ary maty ao anatin'ny tsy finoana, dia ho foana ny asan'izy ireny ety an-tany sy any ankoatra. Ireo indrindra ny olon'ny afo be izay toetra mandrakizay. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Amafisina fa ireo izay efa nino sy ireo izay voatery ny findramonina ary nitolona tamin'ny lalan'Andriamanitra, izy ireny dia mahazo manantena sahady ny famindrampon'Andriamanitra, ary Andriamanitra no mpamela heloka sy be-indra fo. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Manontany anao ny amin'ny toka sy ny filokana izy ireo, ka lazao hoe samy mitahiry fahotana lehibe izy roa ireo, na dia misy ampahana tombotsoa amin'ny olona aza, ary ny fahotana teraka izy roa ireo no lehibe noho ny tombotsoa mety ho azo avy aminy. Ary manontany anao izy ireo, amin'inona no tokony hanaovan'izy ireo fandaniana? Koa lazao hoe ny fifamelana, toy izany no anehoan'Andriamanitra aminareo ireo profo-famantarana avy aminy, mba hampiheritreritra anareo. Eto amin'izao fiainana izao sy ny any ankoatra.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Ary manontany anao ny amin'ny rokamboty izy ireo, koa lazao azy ireo hoe ny fanasoavana azy ireny no tsara indrindra, ary raha mifonosona amin'izy ireny ianareo dia tsy maninona satria efa rahalahinareo ara-pinoana izy ireny. Fa Andriamanitra no afaka manavaka ny mpanimba amin'izay mpanasoa, ary asiak'Andriamanitra dia nampitondra ny fisatra ianareo, kanefa Andriamanitra no tsy toa sy be fahendrena. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ary eo ka ianareo tsy hampakabady ireo vehivavy mpanompo sampy, raha tsy efa mino izy ireny, ary lazaiko maromarona aminareo fa ny mpanompo vavi-pino no mendrika noho ny vehivavy mpanompo sampy, na dia manintona anareo aza ny tsara tarehiny. Ary lazaiko maromarona aminareo fa mpanompo lapino no mendrika toy izay lehilahy mpanompo sampy, na dia mahasarika anareo azy izy. Ireny mpanompo sampy ireny mantsy dia mitaona ny olona makany amin'ny afo be, fa Andriamanitra kosa noho ny fahasoavany dia mitaona ny olona makany amin'ny paradisa sy ny famelan-keloka. Izy ihany koa no mampiariary amin'ny olombelona ireo famantarana rehetra mba handinihanareo. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ary manontany ianao ny amin'ny fahatombolan'ny vehivavy izy ireo, ka lazao hoe izany dia loto manelingelina, noho izany dia aoka ianareo hiataka azy ireny mandritra ny fahatombolana, ka aza miray aminy raha tsy efa madio izy ireo, ary rehefa madio izy ireo dia tanterao amin'izy ireny izay nandidian'Andriamanitra nareo, satria Andriamanitra dia tia ireo mpibebaka sy ireo mpitandro fahadiovana. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Ireo andefa mandrinareo dia saha ho anareo, ka midira ny sahanareo araka izay fotoana itiavanareo izany, ary manomana mialoha asa soa ho an'ny tenanareo. Aoka ianareo atahotra n'Andriamanitra, ary fantaro ihany koa fa tsy maintsy mbola hifanena aminy ianareo, ary omeo vaovao mahafaliny amin'izany ireo mpino. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Ary eo ka ianareo tsy hampiasa ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny voady ataonareo ho fanafenan-javatra, mba tsy hanovanareo asa soa sy tsy hahavotom-pinoana anareo, ary mba tsy hidiranareo amin'ny fampihavanana ny olona, fa Andriamanitra dia mandresy mahalala ny zavatra rehetra. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Andriamanitra dia tsy handrehanareo amin'ny voady nataonareo vazivazy, fa handrehanareo kosa arak'izay fihetson'ny fonareo,
fampamelenoko sy mpifangoran'Andriamanitra. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Ho an'ireo lehilahy izay nanao vava ny alamandry ny vadiny dia efa bolana ny fitrafian-drasana, fa raha niverina tamin'ny vava nataony izy ireo dia tsy maninona. Amafisina fa Andriamanitra no mpamela heloka sy mpihindrafo. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Kanefa raha tapa-kevitra nisaraka kosa izy ireo dia tsy maninona. Amafisina fa Andriamanitra dia mandresy mahalala ny zavatra rehetra. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Ary ireo vehivavy vao ny sara-bady kosa dia tsy maintsy mifehy-tena miandry mandritra ny fahatombolana intelo misesy, ary tsy azony izy ireny ataony manafina izay noharian'Andriamanitra ao amin'ny tranonjanany, raha mbola mino an'Andriamanitra sy ny andro farany koa izy, ary mbola mananjo feno ny amerina azy ireny ny vadiny amin'izany fotoana izany, raha toa ka mitady fampihavanana. Ka ho an'ireo vehivavy dia mananjo entina tsara mifandanja amin'ny adidy takina amin'izy ireo, fa ireo lehilahy kosa dia manana tombony amin'ny vehivavy, ary Andriamanitra no tsotosy-by fahendrena. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Indromy ataona ihany ny fanomezana fisarahana, ka na averina mipahasoavana izy na koa lefa mipahatsarana, ary tsy nazonareo alalana ny maka indray amin'izay efa nomenareo azy ireny, raha tsy hoe manahy izy roa ny tsy ahavoatandrina ilay fitra napetrак'Andriamanitra. Fa raha manahy ny tsy ahavoatandrina ny fitra napetrак'Andriamanitra kosa izy roa dia tsy voatana ho azy ireo raha manonitra raha vehivavy. Izany no fitra napetrак'Andriamanitra, ka aoka nareo tsy handika izany, fa izay mandika ny fitra napetrак'Andriamanitra dia izy ireo no mpanonitsy rariny. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Fa raha nanome fisarahana ny vadiny fanotelony izy dia tsy azo ny alalana intsony ny mamerina azy aorian'izany, raha tsy avy nanambady olon-kafa, ary raha nisaraka tamin'ny raha vehivavy kosa ilay nampiakatra azy farany dia tsy voatana ho azy roa no mifamerina, raha mihevitra ny samy anazy ilay fitra napetrак'Andriamanitra ny roa tonta. Izany no fitra napetrак'Andriamanitra ampahafantariny ireo vahoaka mahalala. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ary raha nanome fisarana ny vadinareo ianareo ka todin'izy ireny ny fimpitona voatondro ho azy, dia nahaverinareo mipahasoavana izy ireny na koa alefa mipahatsarana. Kanefa ka nareo tsy amerina azy ireny, raha iny tera-doza izany, ka hitarika faniratsarana ny didin'Andriamanitra, ary izay manao izany dia manao ny tsy rariny amin'ny tenany ihany. Ary aizaraisinareo vazovazo ny fanambarana avy amin'Andriamanitra, ary oka ho tsarovinareo mandrakariva ireo fahasoavan'Andriamanitra eo aminareo sy ny ampahan-drakotsoratra mampahendrena izay nampidininy teo aminareo, ka nanomezana ianareo anatra mahasoa. Aoka ianareo atahotra an'Andriamanitra ary fantaro fahamalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ary nisaraka tamin'ny vehivavy vadinareo ianareo, ka efa tapitra ny fiampitonao ho azy ireny, dia aoka ianareo tsy hanakana azy ireny hiverina nambady indray ny vadiny teo aloha, rehefa nifanaiky ny fanasony rotonta. Izany no anatra omeny ireo izay mino an'Andriamanitra sy ny andro farany aminareo. Izany raha teo ny fitondran-tena madio sy mendrika indrindra ho anareo. Ary mahay Andriamanitra, fa ianareo kosa tsy mahay na inona na inona. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Fa ireo reny dia ampinono ny zanany avy mandritra ny lotona katroka, ho an'izay maniry ny ato momba natanteraka ny fampinonoana, ka anjara andraikitry ny iray ny jaza kosa ny mamahana sy mampitafy azy ireny amipahamendrehana. Tsy izy voatery anao mihoatra ny fahefana ananany anefa, tsy tokony hiara-ny fahavoazana ny reny noho ny zanany, na ny rainy noho ny zanany. Torak'izany koa ny anjara andraikitry ny mpandova, raha tian'izy roa ny ampisaran'olona ilay zaza, ka efa nifanaiky sy ny fampiera izy roa, dia tsy misy fahotana izany. Ary raha tianareo kosa nindrana olona ampinono ny zanakareo, dia tsy misy fahotana ho anareo izany, raha toa ka nanome tambiny amipahamendrehana araka ny tokony ho izy ianareo. Kanefa aoka ianareo atahotra an'Andriamanitra, ary fantaro fa Andriamanitra dia mahita izay zavatra ataonareo. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Fa ho an'ireo izay nindosiny ny fahafatesana taminareo ka nametraka vady manano tena dia tokony hitandrina fihetiana mandritra ny efa-bolana sy hafoloana izy ireny. Fa aorian'ny fahataperan'ny fiimpotoana ho azy ireny kosa dia tsy mahakasika anareo intsony izay rehetra ataon'izy ireny amin'ny mpahamarinana eo amin'ny fiainany fa Andriamanitra no mahafantatra izay ataonareo. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Ary tsy fahotana ho anareo ny mampiseho ny fangatahanareo ireny vehivavy ireny ho andefimandrinareo na ny fanafenanareo izany fandirina izany ao anatinareo. Fantatr'Andriamanitra fa hatsiaro azy ireny ianareo, kanefa aoka ianareo tsy hampanantena zavatra azy ireny any amin'ny takony afa-tsy ny filazana ny marina, ary aiza manapa-kevitra ianareo fifanakempanambadiana raha tsy efa tapitra ny fiimpotoana voarakitra mikasika izany. Ary aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra no mahafantatra izay ao amin'ny tenanareo ka mitandrema aminy ianareo, ary fantaro ihany koa fa Andriamanitra dia mpamela heloka sy be fangorahana. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Tsy fahotana ho anareo no manome fisarahana ny vehivavy izay mbola tsy nokasihinareo sy tsy mbola voafaritrareo ny mahary. Vodiondromena manokana ilay vehivavy ilaina vady, kanefa tsy njovy izy ireny ka ny manan-katao hanome araka ny fahefana ananany, ary ny sahirana ihany koa hanao araka ny fahefana ananany. Ho fitsonjovana azy ireny araka ny tokony ho izy. Izany dia didin'ireo mpanao asa soa. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Farana fisarana azy ireny talohan'ny nikasianareo azy kosa ianareo izay efa voafaritra ny mahary. Vodiondromena manokana ilay vehivavy ilaina vady dia arotsy ao azy ireny ny antsasany izay efa nofaritanareo, raha tsy ho izy ireny no mamela izany na koa izay miantsoroka ny fampanambadiana no manao izany, kanefa ny famelanareo izany no akaiky kokoa ny fitiavam-bavaka. Ary aoka ianareo tsy hanadino ny fifanaovan-tsoa eo aminareo, amafisina fa Andriamanitra dia mahita izay rehetra ataonareo. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Aoka ianareo hitandro mandrakariva ireo vavaka fanompoana, indrindra ny vavaka fanompoana afovoany, ary mitsangana mipanetretena eo anatrehan'Andriamanitra ianareo. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم
ما لم تكونوا تعلمون. Kanefa raha misy mampanahy anareo dia aoka ianareo hanatanteraka izany ampandehanana na koa ampitanginana fitaovam-pitanterana. Rehefa tsy misy mampanahy anareo intsony dia tsarovy Andriamanitra araka ny nampahalalana anareo izay tsy fantatrareo. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Ary ireo izay nindosiny ny fahafatesana taminareo ka namely ireo vady andefo mandriny dia tokony hametraka hafatra mba ho fitsinjovana ireny vehivavy manano-tena ireny ka tsy handroaka azy amin'ny trano misy azy hatramin'ny iray taona katroka. Kanefa raha izy ireny kosa no mandeha tsitrapo dia tsy mahakasika anareo intsony izay ataon'izy ireny amipahamendrehana eo amin'ny fiainany fa Andriamanitra no tsy toa sy be fahendrena. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Ary mananjo tsinjovana mipahamendrehana tokoa ireny vehivavy ny lozam-bady ireny adidy antsoroan'ireo izay votom-ponoana izany. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Toy izany no anazavan'Andriamanitra ho anareo ireo porofo famantarana avy aminy mba hisaina anareo. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Tsy mba hitanareo va ireo izay nandao ny fonenany anarivony maro noho ny fahatahorana raha fahafatesana ka hoy Andriamanitra tamin'izy ireo, matesa ianareo, ary avy eo dia novelominy indray izy ireo amafisina fa feno ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny olombelona fa saingy maro amin'ny olombelona no tsy mankasitraka. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Ary aoka ianareo hifanandrina nady amin'ny lalan'Andriamanitra kanefa fantaro fa Andriamanitra dia mandresy mahalala ny zavatra rehetra. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Fa na iza mampindrana Andriamanitra fampindramana tsara dia averiny amin'ny avoeny maro izany, ary Andriamanitra no mitazona sy manome sesehena ny fahasoavany any amin'ny raha teo no mbola merenana anareo. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Moa fa tsy mba hitanao ny tantarandro lohandohan'ny mpisorona teo amin'ny zanak'Israely taorian'i Mosesy ka nilazan'izy ireo tamin'ny mpaminaniny hoe aoka ianao andefa mpanjaka ho anay mba hitarika anay ady amin'ny lalan'Andriamanitra ka hoy izy namaly. Moa fa tsy handay anareo raha toa ka mivoaka ny didy momba izany, hoy indray izy ireo namaly. Fa inona loatra no hahatonga anay tsy ady amin'ny lalan'Andriamanitra manoloana ny fandroahana anay teo amin'ny fonenanay
sy ireo zanakay. Saingy rehefa nodidina izy ireo hiady dia nitsoka an-dalana avokoa, afa-tsy vitsy anisy hamonjy tamin'izy ireo. Fa Andriamanitra dia mahafantatra loatra ny amin'ireo mpanao ny tsirariny. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Ary nanao fanambarana ho azy ireo ilay mpaminany teo aminy hoe amafisina fa Andriamanitra dia nandefa ny talota ho mpanjakanareo. Hoy indray izy ireo, ahoana moa no anjakany eo aminay, kanefa izahay mendrika ny anjaka noho izy, ary izy raha teo tsy mba manana harena maro akory. Hoy izy namaly, amafisina indray, fa Andriamanitra no nifidy azy teo aminareo, ary namatsy azy tombom-pahaizana sy herim-batana. Andriamanitra no manome ny fanjakana amin'izay ankasitrahany, fa Andriamanitra dia mahalala tanana sy mahalala ny zavatra rehetra. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ary nilaza tamin'izy ireo ilay mpaminany teo aminy amafisina aminareo fa ny pirofo famantarana ny fanjakany dia ny fahatongavan'ilay vata eo aminareo mirakitra fahatoniana avy amin'ny tompo sanarinareo sy ny sisa tamin'izay navelan'ireo taranaki Mosesy sy ireo taranaki Arona. Ireo anjelo nitondra izany amafisina fa amin'izany rehetra izany dia misy pirofo famantarana miariary ho anareo raha mpino marina ianareo. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Ka rehefa nanao rodobe niaraka tamin'ireo miaramila talota dia nilaza hoe amafisina fa Andriamanitra eto dia hitsapanareo amin'ny renirano iray, ka na iza misotro amin'io dia tsy ho isany miaraka amiko, fa izay manandrana amin'izany kosa dia miaraka amiko, na izay olona nandraoka rahitanana fotsiny ihany. Kanefa dia nisotro tamin'izany daholo izy rehetra, afa-tsy ny vitsy anisa tamin'izy ireo ihany. Ary raha voatafita ny renirano izy sy ireo olona efa niny niaraka taminy dia hoy izy ireo ny teny valaketraka, tsy manan-kero eto mifanandrana amin'ny Goliata sy ireo miaramila nintsony izahay androany. Fa hoy kosa ireo izay manantena ny mbola eo amin'Andriamanitra, firifiry tamin'ireo andian'olombitso moa nefa nandresy andiany maro tamin'ny fankatoavan'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia momba mandrakariva ireo manam-paharetana. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ka rehefa nifanatrika tamin'ny Goliata sy ny miaramilany izy ireo dia nitalao hoe tompo sanarinay ô,
Ampanjakao eo aminay ny faharetana, amafiso ny dianay, ary ampandreseo ireo vahoaka tsy mpino izahay. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Ary dia nandresy izy ireo no nifankasitran'Andriamanitra izany, koa dia matin'ny Davidy i Goliata, fa nomen'Andriamanitra ny fanjakana sy ny fahendrena izy, ary nampianary ny zavatra maro arak'izay sitrany izy. Fa raha tsy noho ny fiarovan'Andriamanitra ny vahoaka an-daniny manoloana ny ankilany, dia ho simba nanjakany ny faharatsiana tanteraka ny tany, satria Andriamanitra dia loharam-pahasoavana ho an'izao tontolo izao. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Izany rehetra izany dia andian-teny famantarana avy amin'Andriamanitra no tanisainay taminao amipaha-marinana, ary amafisina fa ianao dia isan'ireo iraka.